Namoy namana mpiara-miazakazaka ny tontolon'ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara no dimandry ny faha 12 Janoary 2022 teo amin'ny faha 4 taona ny taosoavin'Andriana Itasy i Andrianantenenina Herzo mpanao gazety ao amin'ny Malagasy FM Soavin'Andriana FM 97 MHz. Manoloana izao fahalasana izao moa dia maneho fiaraha-miory sy mitondra ny teny fampiononana ho an'ny ankohonany sy ny fianakaviany manontolo ary ny fianakaviam-beny asa fanaovana gazety ny ministry ny serasera sy kolotsaina sady mpanao gazety sy ny fianakaviam-beny ministera. Tsy ampy hitsarana an'ny Premier Ministre ny 2 volana fa tokony mbola hitarina ny fepitona hiasany sy ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Fitantanana ny raharaham-pirenena no resaka eto hoy député Nicolas Randrianasolo raha namakafaka ny zava-misy ankehitriny. Nambarany ity Andriamatoa Solombavam-bahoaka ity ihany koa ny hoe na ny vola tokony hiasany ireo gouvernemanta aza mbola tsy misy akory raha ny nambarany hatrany rehefa nitondra izany famakafakana izany. Ny 12 Janoary dia andro ny manamboninahitra eto Madagasikara. Manamarika ny fidirany ireo mpianatra ho manamboninahitra 71 tao amin'ny Akademia Militaire ao Antsirabe tamin'ny taona 12 Janoary 1770. Mbola mitohy soatoavina sy ny fanamarihana izany ho an ireo manamboninahitra rehetra. Tandindondoza ny firenena raha hoentin'olona tsy vanina hoe mamiary soa modesta. Misy ny olombanina fa tsy vonina ary misy ny vonina fa tsy vanina ka miantso ny famerinana ny justice epais eto amin'ny firenena ny evêque mpanampy ao amin'ny diocèse ny Antananarivo Andriamatoa mamiary soa modesta nandritra ny lateny izay nataony teny amin'ny seminaire Zandriny Ambohipo. Tandindondoza ny firenena raha hoentin'olona tsy vanina araka ny fanamafisana izay nataony ity evêque ity ka mila hoentina mbavaka izany. Goavana ny asa miandry ny FFKM eto amin'ny firenena amin'izao toedra raha izao ka miantso ny rehetra ho avy hanatrika ny fotoam-bavaka izay atao eny amin'ny katedrala Andohalo amin'ny alahady ho avy izao hoe Andriamatoa mamiary soa modesta. Firenena hiaraha-manana i Madagasikara ka ny rehetra no andrasana amin'ny fahavononana handray andraikitra tandrify azy manomboka eny ifotony hoe ity evêque ity ny omaly. Andriamatoa Soalimusa moa dia nilaza ny hoe manana zo iahia ny fanjakana. Nanaoranty i Soalimusa izay milaza fa nanaiky ny natao fanadihadina ny tenako manoloana ny ireo fiampangana ahy. Nambarany ihany koa fa manana zo iahia ny mpitorina ny fanjakana ary manana zo hanazava ihany koa ny voampanga. No hamafisy ny fahatao anatin'ny fifanajana tanteraka no nanatontosany mpitandro ny filaminana ny asany 12 andro ahoy izy no tao amin'ny BC nitety ireo section rehetra mihitsy ary ny azoko lazaina dia niova sy mihatsara ny fiasany ireo polisy. Tsy tamin'ny kako irery ihany fa hitako daolo ireo olona tonga mitarena ao nandritra ny natao raha ny fitantarany. Raha misy ny tena ministera anisany ahitana taratra izany atao hoe fivavahana izany dia io ministera io Andriamatoa filohan'ny fanavoazana hoy ny nambarany Andriamatoa Soalimusa hatrany. Andriamatoa governoran'ny fagatra Analamanga teo aloha efa nalaina ireo fitaovana nampiasain'ny governoran'ny Analamanga teo aloha hoy ny chef de région Analamanga Ramatoa Clémence Raharnirina. Nampanofainy ingiahery Rasoamaromaka ireto fitaovana ireto ka nalaina teny amin'ny trano fonenany. Mbola misy tsy tomombana nefa ka voaterina findra tsy lavitra ny toerana misy ny tranony hoe hatran'ny fanazavana avy amin'ity lehibe ny fagatra Analamanga ity Ramatoa Clémence Raharnirina raha nitondra ny fanazavana mikasika ilay gouvernoura teo aloha Andriamatoa Hery Rasoamaromaka. Zay ihany koa no namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavainay ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.